eo amin'izay fanomanana sy fiatrehana ny fividianana izay indrindra dia efa mivonombonina amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny akamandrondro atoko politika eto Madagasikara. Ny dinika ho fanavotam-pirenena na ny DFP dia efa nilaza fa hanolotra kandida amin'izany ny fividianana izany. Jerentsika indrindra ary ny sary. Tsy azo itovirana ny anatanterahana fividianana amin'ny 2024 ary hanolotra kandida amin'ny fividianana filoham-pirenena manaraka io ny dinika ho fanavotam-pirenena na ny DFP. Io nambarany Aratolojanahary Maharavo Androany. Tsy misy antenaina amin'ny mpanao politika eto toerana firy raha ny fanovana. Mialokaloka manoloana ny mpanohitra zareo kanefa ny olona efa nitondra teo nangalatra teo naongany ny olona teo daholo no milaza mpanohitra amin'izao fotoana zao. Tsy misy projet na fanovana mihitsy fa projet accaparation fikarana fahefana fotsiny ka zay mieritreritra zay mahatonga ny DFP hoe tsy maintsy internationalisena ny tolona ataon'ny DFP sy ny force de changement ka tsy maintsy kojerena tsy mahafeno ny fepetra eritreretin'ny DFP hitondrana fanovana mantsy ny mpanao politika misy amin'izao fotoana zao. Fa mialokaloka mitady fanakorotana fanongana panjakana foana, mialokaloka amin'ny fanakorotanana foana mba hafahana mieritreritra hoe ekarana amin'ny fahefana fa tsisy projet na fanovana mihitsy. Zay mba tonga ny miteny hoe tsy maintsy mandatsaka kandida ho filoham-pirenena ny DFP amin'ny 2018. Mikasika ny fisiany valanaretina pesa tamin'izao fotoana izao dia nitondra ny fijeriny ihany koa ny DFP. Ny mahavarina efa nisy foana teto hatramin'izay epidemia aretina ohatrany fa nisy choléra teto fa nisy karazana peste mipiripiry fa tsy mbola nisy hoe généraliser manerana amin'ny Madagasikara amin'ny fotoana iray ty resaka peste ty. Manahy izahay fa sao de manœuvre ideviena ny opinion publique indray io resaka peste io mba tsy eritreretan'ny olona raharam-pirenena fa de sahirana tsy mivoaka ny trano fa tsy possible any ambanivohitra farany ambanivohitra any misy peste any Majunga misy peste Fianarantsoa misy peste Toliara misy peste Antananarivo misy peste tsy mbola nisy zany fa tokony hitandrana ny rehetrarehetra fa manahy zay fa manœuvre dilatoire io amilivilina saim-bahoaka mba tsy hifantoka amin'ny raharam-pirenena. Araka izany dia tsy hijanona amin'ny fanoherana ny fitondrana fa anisan'ny mpifaninana amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny DFP tarihany Aratolojanahary Maharavo.